Amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana Oktobra amin'ny 7 ariva zany ny fotoana miaraka amin'ny David Bushinak. Fa pejy ny finoana kosa indray dia Volan'ny antoko mpihira ao Analakely ny volana Oktobra. Hetsika maro no hotanterahan'izy ireo amin'izany fa isan'ny misongadina ny hetsika izay hotanterahan'izy ireo amin'ny 15 ny volana Oktobra ho avy izao. Anehoan'izy ireo ny sanganasany sy ny fihirana miaraka amin'ireo mpitendry maro samihafa. Fanampanazavana. Ny fiarabana moa ny toy ny lavavany ka fary lavavany ka miarabantsika rehetra zay. Ny antony akanisana eto zany ary nanasanareo anay dia ny anolotra aminareo ny fandaharam-potoana ny antoko mpihira Analakely na ny ama zay ray volana ao anatin'ny fitandremana zany dia ny antoko mpihira Analakely no miandraikitra an'ity volana Oktobra ity. Izy zany no atao hoe manafana ny rehetra isaky ny alahady sy ny andro hafa ihany koa. Ny fandaharam-potoana dia efa nanomboka tamin'ny alahady voalohan'ny volana izay nanaovanay ny vokatra dia vita soamantsara iny isorana an'Andriamanitra. Ny manaraka dia ny andro lehibe koa zany dia ny 15 ny volana Oktobra alahady izay iarahan'ny antoko mpihira Analakely miaraka amin'ireo mpitendry zava-maneno rehetra ao Analakely. Zany hoe mampiavaka azy dia ny feon-java-maneno zay ampiasaina zany dia ampiasain'ireo mpitendry zava-maneno avokoa fa ny hira izay no manao anazy. Tsy izay ihany nefa fa ireo mpitendry zava-maneno ireo amin'ny talentany zareo anazy dia itendry tena ny fitendriny ihany koa izy zareo reo ary anasana antsika rehetra ho tonga amin'izany. Ny farany dia ny asabotsy fahavalambirapolo ny volana Oktobra izay anaovanay ny andihan'ny faharoa an'ilay hira fihirana voarindra. Ny voalohany moa dia tamin'ny heritaona nanaovanay azy izay niarahana tamin'ny tarika dadarabelona fa ny amin'ity kosa dia ny tarika rijaramanantoanina no miaraka aminay anafana izany hira fihirana n'Andriamanitra izany. Fa ny tena atongavana ny androany aloha zany vao dia ny fijerena ny atao hoe ilay amin'ny 15 ny volana izay iresahana ny fitendrena zava-maneno sy ny antoko mpihira ka anasana antsika rehetra ho tonga amin'izany satria dia azo lazaina fa efa nomany efa ela ty fihirana ty fa inonay fa anome fahafahampontsika rehetra zay tonga ao. Tsy misy ny fidipidirana fa ny fandraisana anjaratsika dia ny zava-dehibe dia misy ihany ny rakitra hotatazana koa manangy antsika rehetra zany zay ho tonga soamantsara amin'io 15 mba ahafahanareo manao programa zay moa ny antony tena natongavana izao ahafahanareo manao programa dia n'izao hoe amin'ny 15 ny volana Oktobra izao amin'ny 4 ariva ao amin'ny fiangonana katedraly Analakely dia manasa antsika rehetra ho tonga anao an'izay fijerena ny fideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira miaraka amin'ny fitendrena zava-maneno. Ankoatran'izay moa zany dia misy ihany ny asa zay tsy maintsy ataon'ny antoko mpihira dia efa mahazatra anay dia ao amin'ny fiangonana katedraly Analakely ny fanampianan'ireo sahirana fanomezana an'ireo sakafo ny 12 ny volana Oktobra sabotsy ihany koa zany izy io zay ahafahanay mandray anjara amin'ny fanampianan'ireo madiniky ny tompo moa tsika araka ny filazana azy zay efa fomba fiasany ao amin'ny fiangonana na ny fitandremana ao amin'ny katedraly Analakely. Dia iny ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra ma-TV tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina ianao anaraka ilay fandaharana vaovao vokarin'ny fahitalavitra ma-TV fiainan'izany izay tondrananao ny lohahevitra momba ny fitiavana. Rapitso aorinan'ny fotoana ny fampalalam-baovao no anarahanao izany fandaharana izany. Veloma tompoko.